tiritsony fa efanombokantsika dans 3 minutes. Miarabantsika rehetra tonga amin'ny famelabelarina raha tsoratra masina Androany ariva. Salama ave nareo. Misaotra an'Andriamanitra ary misaotra an'Andriamanitra satria fahasahoan'Andriamanitra rery ihany no ahafahantsika tonga eto amin'ny toerana ety amin'izao fotoana izao. Misy maro maniry ny hoeto fa tsy afaka nanketo Androany. Ary misy olona maro tokony hoeto fa tsy eto Androany. Matoto tonga eto tsika Androany dia izay ny plan'Andriamanitra ao amin'ny fiainantsika. Iaraka hivavaka isika eo am-panombohana ny famakiana sy ny fandaliana ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra rainay Zanany Andro2. Misaotra anao izahay. Nanomboka ao omaly hariva dia efa niteny taminay nivantana tamin'ny alalan'ny soratra masina ianao. Mandritra ny 2 herinandro dia ho tohizana izany. Ary amin'ity hariva ity dia amin'ny fomba manokana no hidinanao ho eto anivonay mba ahafahanay mandre, ahafahanay mandray ny teny mpamonjena avy aminao. Miasa aty amponay Andriamanitra. Aoka iseho ny voninahitra ao. Ary izahay dia andray ny fanapahan-kevitra. Andray ianao mamonjy ny tenany manokana ho tomponay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Lazaiko aminao marina tokoa anio. Efa natombokantsika ao omaly hariva ny lazaiko aminao marina tokoa fa voasoratra hoe. Ary Androany hariva dia lazaiko aminareo satria maro be tsika ny tonga eto. Saingy amin'ny tsirairay avy aminareo fa Andriamanitra nanome ny tokany, ny malalany. Ary tsy antsika eto ihany fa ho an'ireo internaute izay manaraka an'izao programa izao mivantana. Na eto Frantsa, na ny Madagasikara, na ny faritra n'aiza n'aiza misy azy ireo ankehitriny. Miaraba anareo izahay. Ary misaotra an'Andriamanitra no ny tombontsoa manokana izay nomeny antsika mba ahafahana mihaino indray ny teniny amin'ity hariva ity. Lazaiko aminareo marina tokoa amin'ity hariva ity fa Andriamanitra nanome ny zanany lahy tokana. Na ilay tokany. I Dwight Moody dia mpitoroteny malaza Amerikana tamin'ny taonjato faha 9 faraparany taonjato faha 9 tany ho any. Ary ny toko sy andininy avy eo amin'ny soratra masina izay tena tiany tokoa favori zany dia ny Jaona 3 ka ny andininy faha 9. Matetiky Dwight Moody no mitory avy amin'izany andalan-teny ny soratra masina izany. Saingy tamin'ny voalohany rehefa nitory an'ity andalan-teny ity izy dia somary enjana ihany. Amin'ny endrika somary tezitra ihany no natanterahany an'izany. Ary ny anehoany an'Andriamanitra dia Andriamanitra tezitra. Tsy fantatra ianareo na efa nandre an'izany mpitory-teny antsoina hoe Charles Spurgeon zany. Fa ny toriteny malaza anankiray izay nataon'ilay rangahy io tany Angletera fa izany dia hoe mpanota eo am-pelatanan'Andriamanitra tezitra. Mpanota eo am-pelatanan'Andriamanitra tezitra. Ary dia inona moa zany miteny amin'ny mpanaraka azy izy. Izay mpanota manao hoe ratsy manaiky an'Andriamanitra ianareo dia alevan'Andriamanitra hijaly ao anatin'ny afo be. Maraina atoandro hariva. Raha tsy manaiky ianareo, raha tsy mibebaka ianareo dia ataon'Andriamanitra an'izany. Ka dia natahotra ny olona izay nihaino ny tenin'Andriamanitra. Ka rehefa nanao antso i Charles Spurgeon no nitahotra dia mamaly ny olona.
satria tsy te hoany amin'izany afo be ao anatin'ny fahatezerin'Andriamanitra izany. I Dwight Moody dia nanaraka ny dininga Charles Spurgeon. Andriamanitra dia mankala ny fahotana, tezitra amin'ireo olona mpanoty izy, ary mijoro aorian'izy ireo mitana sabatra lehibe. Ka raha tsy manaiky le olona, tsy mibebaka, dia avy hatrany dia tapahany lohany amin'izany sabatra lehibe izany. Ary marina izany, saingy amin'ny ampahany ihany, satria Andriamanitra dia mankala fahotana ry havana. Saingy kosa Andriamanitra dia tia ny mpanota. Ary izay fitiavan'Andriamanitra ny mpanota izay no tsy maintsy misy eo voalohany. Koa nisy ary ny fotoana izay nitoriany Moody ny tenin'Andriamanitra tany Angletera. Tamin'ny fotoana voalohany izay nitoriany tenin'Andriamanitra tahaka an'izao ataontsika izao, dia niaona tamin'ny tovolahy antsoina hoe Harry Moorhouse. Zazalahy maditra, nampiaiky ny ray aman-dreniny sy ny fiarahamonina, ka vao 40 taona monja dia fantatra fa mploka, fa mpitarika, gangster, mpangalatra, mpisoritoka, mpanao tsinontsinona n'Andriamanitra sy ny olona manodidina azy. Kanefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra, nandritra ny fitompom-pivavahana izay fitoriana ny filazantsara tahaka an'izao tamin'ny taona 5,590 ry havana, dia nibebaka i Moorhouse ary nanolotra ny fiainany tamin'i Jesosy. Tsy ela taorianan'izay dia nanomboka nitory ny filazantsara tamin'ny fony rehetra izy, ary ny texte favori, fantatrareo ny texte favori iny, Jaona 7 ka ny 9:20. Ary dia natsoin'ny olona hoe mpitoroteny, zaza mpitoroteny izy, boy preacher hoy zareo amin'ny anglais. Ndray andro rehefa niona tamin'ny Moody ity Moorhouse ity, dia hoy izy tamin'ny Moody manao hoe Pasteur Moody, izaho te hitoroteny ao amin'ny fiangonanao any Chicago, any États-Unis izany. Dia nijereny Moody ty tovolahy ty, ary ny fijereny dia fijerena mamingavinga. Zaza, inona ny mba ho vitany ty amin'ny fiangonana lehibe izay ny pastora Moody malaza amin'ny fitoriana teny no pastoran'izany fiangonana izany. Hoeny sa tsy namaly Moody, lasa izy nivoaka. Ary tsy nilaza tamin'ity tovolahy ty kory inona ny sambo hitondra azy hiverina ao any États-Unis. Sao dia fantatra ilay tovolahy kely zany, ka hiditra ao anatin'izany sambo zany izy anaraka azy ho any amin'ny fiangonany. Rehefa tonga tany États-Unis Moody, tany amin'ny toerana misy azy zany, dia nandray antso amin'ny telefônina. Fantatreo iza ny antso azy? I Moorhouse ny antso azy. Ho any États-Unis ako, hitory ny tenin'Andriamanitra, ary ho any amin'ny fiangonanao. Hoy Moody manao hoe raha ohatra ho avy aty amin'ny faritra andrefana ianao, satria rehefa miditra any États-Unis avy any Eropa tamin'izany fotoana izany dia miditra any Atsinanana. Raha miaka-andrefana ianao dia afaka makaty amin'ny fiangonako, dia afaka manatanteraka izay tianao atao. Rehefa tonga tany États-Unis i Moorhouse, dia niantso ny Moody indray izy. Hoy izy manao hoe amin'ny lakamisy ako tonga any Chicago ka hitoroteny ao amin'ny fiangonanao. Gaga i Moody, satria tsy nieritreritra mihitsy izy hoe tena ho avy tokoa ity tovolahy izay vao eritreriny ity tokoa. Ny problema kely amin'ny fotoana hatongavany ka hitoriany ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiangonany Moody any Chicago ry havana, dia handeha Moody hanao mission any amin'ny toerana hafa. Ka dia hoy izy tamin'ireo olona sy tamin'ireo mpiandraikitra ny fiangonana mpiara-miasa aminy hoe avy alao io tovolahy io mba hitoroteny aho dia ho hitatsika eo. Toriteny anankiroa no tanterahany amin'izay.
Ary reto mpiara-miasa amin'ny modi dia nilaza taminy manao hoe tovolahy, inona no vitan'izany tovolahy zany amin'ny fitoriana ny ten'Andriamanitra atao amin'ny fiangonantsika. Natahotra izy ireo kanefa hoy izy ny hafarany manao hoe avy aleo ary andao andramana. Dia tonga ny tovolahy ary nitory ny tenin'Andriamanitra ry havana. Rehefa niverina avy any amin'ny mission i modi, ny zavatra voalohany izay nanontaniany tamin'ny vadiny, fantarareo, nanahoana nitory teny ny tovolahy iny. Dia hoy ilay vadiny manao hoe nitory teny tamin'ny kafanam-po tokoa izy, ary nitory teniny tao anatin'izay 2 alina izay nitoriany izay dia jauna toko 7 ka ny 9:20. Mino aho ramatoa fa ho tianao izy ary ho tianao ihany koa. Nitory teniny hafahafa kely noho ny anao fa ho tianao nitory teniny. Ny zavatra toriany dia izao, aoka ny olona ho tian'Andriamanitra satria Andriamanitra tiany olona. Hoy modi manao tsy ny fitiavan'Andriamanitra ny tokony hotoriana amin'ny olona, fa ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny olona. Ka raha ohatra ka tsy mandray any Kristy ho mamonjy ny tena manokana sy ny famonjena izay atotr'Andriamanitra ny olona, dia any amin'ny afo be no anjaran'ny olona. Tsy fitiavana ny eo am-pon'Andriamanitra fa sabatra ny ampelantanan'Andriamanitra. Dia hoy ramatoa manao hoe rehefa mihaino azy ianao dia ilaza ianao hoe tena zany tokoa noho izy. Dia lasa modi nakany am-piangonana. Ary rehefa tonga tao am-piangonana izy ry havana malala isiny dia nahita ny membre ny fiangonana rehetra samy mitondra baiboly avokoa. Samy mitondra baiboly avokoa. Ary tamin'io ariva io dia mbola nomena any Morehouse ny ray ny fitoriana ny filazantsara tao amin'ny fiangonan'ny modi tany Chicago. Dia nanomboka Morehouse, ry namako isany, raha ohatra ka mba tianareo ny hanokatra ny tenin'Andriamanitra androany hariva, mba ahafahantsika mamaky an'izany, dia andeha hovakintsika izay voasoratra ao amin'ny jauna toko 7 ka ny 9:20. Ary rehefa hitanareo zany toko sy 9 zany, dia ho fantatrareo fa tekstako i jauna toko 7 ka ny 9:20 eo. Dia nitory teny indray avy amin'izany andarateny zany izy. Tamin'ny fotoana farany izay nomena azy mba hitorian'ny filazantsara ry havana, rehefa nijoro teny anoloana ity tanora voaeritreriny Morehouse ity, dia izy manao hoe ry namako isany, nandritra ny tontolon'ny andro ahako nitady andalan-teny amin'ny soratra masina hotoriana aminareo androany hariva, fa tsy hitako izay tsara noho ilay andalan-teny antitra taloha, ka dia hiverina ao amin'ny andalan-teny io androany hariva. Ary zany andalan-teny zany dia hita ao amin'ny jauna toko 7 ka ny 9:20. Rehefa vita ny toriteny ry havana, dia nitsangany modi mpitoriteny malaza tao fiangonana malaza tany Chicago any États-Unis. Hoy izy manao hoe ry namako isany, nandritra ny herinandro dia nilaza taminareo itovolahy io, ary izaho ihany koa manamafy an'izany androany hariva fa tianareo Andriamanitra. Fa ho bahotra ny lelako izy milaza an'izany. Azoko atao no niendrina an'ilay tohatra izay nahitany Jakoba ny anjely niakatra sy nidiny nakany an-danitra. Ary hiakatra ao any an-danitra, ary antanany Gabriela izay mijoro eo anatrehan'Andriamanitra mba ilazana manao hoe tiany mpanota rehetra
Andriamanitra. Ary izao ihany no azony ambara ho valin'izany ataka izany. Tia an'izao tontolo izao loatra Andriamanitra ka nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Fa hanana fiainana mandrakizay. Jaonina 3 ka ny 19:20. Rehefa nitory teny mode taorian'izany tory teny miezinezina momba ny fitiavan'Andriamanitra izany. Dia tsy namerina intsony izy ry havana, fa mijoro aorianan'ny mpanota tana sabatra vonanapaka ny lohany Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia mijoro eo anilan'ny mpanota, laza manao hoe izaho tianao, ary vonina hanome famonjena ho anao. Atoy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Talanjonao fa tia Andriamanitra. Ary tiako raha amin'ity hariva ity ry havana, ny tsirairay avy aminareo no ahafantatra fa tianareo Andriamanitra. Ity izao no toko 7 ka ny 9:20 ity dia ao anatin'ny tontolany konteksta resaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy, izay nantsoina hoe rabo tany Israely, fariseo, mambora ny sinedriona, nanana ny toerana ambony ary tonga tao amin'i Jesosy nangingina tamin'ny alina, ary laza manao hoe mpampianatra fantatray fa avy amin'Andriamanitra ianao satria tsy misy olona afaka manatanteraka an'izany. Ady niresaka momba ny fahaterahm-baovao izy. Mbola hiverina kely amin'izany tsika oriana kely eo ry havana malalaisany. Fa ao anatin'io resaka izay ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy io no misy ny 9:20. Toy izao ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Io ary le teksta ry havana. Io le tekstako io. Ary inoko ihany koa fa tekstanao amin'ity hariva ity. Ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, zay point voalohany. Tian'Andriamanitra izao tontolo izao. Ary ny tena marina ary amin'ny teny fototra dia hoe tian'Andriamanitra loatra izao tontolo izao. Dia ahoana na nehoany, inona ny porofon'izany fitiavan'izany? Nomeny ny zanany lahy tokana. Iverentsika kely hoe zanany lahy tokana eo rehefa avy eo. Ary ny fahatelo, mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Tsy ho very, tsy ho very. Tsy ho tratran'ny sabatr'Andriamanitra. Miaraka amin'izay ny fahaefatra, hanana fiainana mandrakizay. Jereo tsara fa manomboka amin'ny hoe Andriamanitra izy. Andriamanitra dia tia izao tontolo izao. Andriamanitra ny tia izao tontolo izao. Ao amin'ny Salamo 4:10 ka ny 9:1. Vakitsika io teksta io malerevy. Ny adala manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra. Na hoe izay manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra dia adala. Misy Andriamanitra ry havana. Ny Genesis 1 ka ny 9:1 dia misokatra amin'ny teny manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ny tena marina dia zao, tsy ny Baiboly tsy misahirana amin'ny fanaovana démonstration ny fisian'Andriamanitra. Fa rehefa mamaky ny Baiboly ianao,
na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao dia ahita fa misy Andriamanitra. Rehefa nivavaka tamin'Andriamanitra Mosesy manao hoe ranomasina teto anoloana ity. Ino ny atao ary dia misokatra ny ranomasina ary ny zanak'Israely avy any Egypta dia mandeha amin'ny tany maina. Iza no nanao an'izany? Vitsika izany rivotra. Andriamanitra nanatanteraka an'izany. Ny zanak'Israely niady tamin'ny Siriana ary dia nihidy tao amin'ny mandany Jerosalema satria natahotra. Mahery ny Siriana, puissance mondiale tamin'izany fotoana izany. Ary nisy boka efatra amin'ny rahalahy tao ivelany tao izay tsy afaka miditra ao anatin'ny manda noho ny fahaltony. Ary tamin'ny alina dia izy ireo manao hoe nona isika andeha hivoaka amin'ny toerana misy atsika ka hoany any amin'ny toerana misy ny tobon'ny Siriana. Ka raha ohatra ka avelany ho velontsika dia ho velontsika, fa raha vonontsika dia inona moa izany tsika efa maty rahateo e. Dia niainga izy ireo ka nakany amin'ny tobon'ny Siriana. Rehefa tonga tany amin'ny tobon'ny Siriana izy riavana dia gaga satria nahoana? Tsy nisy miaramila na dia iray tavela tao anatin'ny topy. Nandositra ny Siriana riavana. Fa iza nampandositra ny Siriana? Moka. Tsy riavana. Andriamanitra dia niditra tseky ka nampiororo ny Siriana ny miaramila matanjaka tamin'izao izany. Ary izy ireo manao hoe wow! Raha raty andeha andositra. Fa maty ny reto fahavalo izay tsy fantany iza moa izany fahavalo izany. Nandositra izy ireo ary navela ny zavatra rehetra amin'ny sakafo ka dia nisinana ireto boka efatra amin'ny rahalahy reto. Ary dia hoy izy efatra amin'ny rahalahy hoe reto ny sakafo. Ny vahoaka an'Andriamanitra ao anatin'ny mando ao maty ny niany hoanina sy ny misarina. Isika tsy ilaza amin'izy ireo manao hoe misy sakafo vaovao mahafaly eto ivelany eto. Izany ny vaovao mahafaly riavana. Andriamanitra miditra an-tsehatra amin'ny fiainany zanany. Ary ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra dia manaprofo fa misy Andriamanitra. Raha namorona an'izao tontolo izao Andriamanitra dia manambary izany fa talohan'izao tontolo izao izy. Ary aorinan'izao tontolo izao izy. Izany hoe mandrakizay izy. Izany hoe infini izy. Izany hoe tsy azo refesina izy. Tsy afaka mitondra mari-parefesana ianao. Ka ilaza moa hoe manahoana zany halaliny, zany habeny, zany ahavin'Andriamanitra izany. Tsy azo refesin'Andriamanitra riavana. Manatoetra maha-personazy izy. Amin'ny teny anglisy dia antsoina hoe he is. Amin'ny teny frantsay dia hoe il est. Fa rehefa zavatra ny resahana amin'ny teny anglisy dia hoy ny zareo manao hoe it is. Amin'ny teny frantsay dia hoe il est. C'est un bœuf. Ka dia tsy hita loatra izany le mampiavaka an'le hi sy le it amin'ny teny frantsay. Fa amin'ny teny anglisy dia manambara mihitsy manao hoe olona, personne ilay Andriamanitra fa tsy zavatra riavana. C'est un Dieu personnel. Andriamanitra manokana, Andriamanitra manana personne. Ary izay no mahatonga azy mity Andriamanitra. Satria ity gorodona misy aty, ciment izay itsahako ity, tsy afaka amin'ity. Ahoana no ahafahana laza aminao tikanao Davidson. Ny olona, ny personne riavana no afaka amin'ity. Andriamanitra io dia personne moral. Moral. Izany hoe manana fitondran-tena. Izany hoe milaza hoe ity ny tsara, ity ny ratsy, ity ny tokony atao, ity ny tsy tokony atao. Andriamanitra dia masina riavana. Andriamanitra dia marina riavana. Andriamanitra dia tsara. Andriamanitra dia mahitsy. Io Andriamanitra io izay nity zao tontolo izao dia Andriamanitra souverain. Tsy hitako izay teny ahafahana mandika an'ilay souverain amin'ny teny malagasy. Mety misy mpandika teny afaka manampy ahy itandroany hariva. Fa izany souverain izany dia manao izay tiany atao. Tsy marina ve izany? Manao izay tiany atao. Ary raha mamaky tsika ny Romana toko fahasivika ny andiny 20 araka ny teo. Dia milaza izy manao hoe fa ny tanimanga ve afaka milaza amin'ny mpanao tanimanga manao hoe ataovy ohatran'izao ahako.
Falaza zany hoe ny tanimanga, tamin'ny mpanao tanimanga hoe ataovy ohatran'izao ako. Ny mpanao tanimanga no mamolavola ny tanimanga araka izay tiany anaovana azy. Ataony endrik'olona dia lasa endrik'olona, ataony endrik'omby dia lasa endrik'omby, ataony endrika latabatra dia lasa latabatra. Dia toy izay ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olombelona. Andriamanitra souverain manao izay tiany atao. Raha tian'Andriamanitra ho vonoana ianao maty ianao, fa matoy ianao velona androany, dia tian'Andriamanitra. Satria mbola misy zavatra tian'Andriamanitra hainao. Saingy izao le maha-souverain'Andriamanitra, ny souveraineté-n'Andriamanitra zany, dia tsy misaraka mihitsy amin'ny fitiavany. Tsy misaraka amin'ny fitiavana ny souveraineté-n'Andriamanitra. Dia miverina ao amin'ilay texte arintsika izao. Andriamanitra nanina ozy izy? Nitia izao tontolo izao. Efezianina toko 2:9-12. Osika manao hoe ity tontolo ity na ny contexte ny ho andala-teny Jaona 7:9-12 dia contexte tao anatin'ny resaka ny fanaovan'ny Nicodemus Jiosy tamin'i Jesosy. Ary ity Efesianina toko 2:9-12 ity izay mivaky tahaka an'izao manao hoe ampiavana antsika roa tota ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana izay maminoa ny fandrafiana. Ny fandrafiana ilay azaina eto dia fandrafiana nisy teo amin'ny Jiosy sy ny jentilisa. Ny atao hoe jentilisa dia tsy Jiosy. Izany hoe za zany jentilisa Davidson, jentilisa Lyonnais, jentilisa Alain, rehefa tsy Jiosy dia jentilisa. Ary ny Jiosy riavana dia nanao hoe ny jentilisa dia tsy vahoaka an'Andriamanitra. Ary Andriamanitra dia tsy miraharaha ny jentilisa, fa Andriamanitra dia mikarakara sy miaha fotsiny ny Jiosy, satria ny Jiosy no vahoaka an'Andriamanitra. Maloto ny jentilisa, anivelany ny jentilisa. Ary ny tempolon'i Jerosalema dia nasiana manda mihitsy izay manavaka ny Jiosy sy ny jentilisa. Ny jentilisa zany ivelany. Ary dia nasian'ireo plaky mihitsy, nasiany soratra izay mibaribary amin'ny teny romana sy amin'ny teny grika sy amin'ny teny hebreo. Ny tsy Jiosy mihoatra antifatra ity dia ho faty, ary ho tompona andraikitra amin'ny fahafatesana izy. Tsy vahoaka an'Andriamanitra ny Jiosy ho izy. Kanefa dia nilazain'i Jesosy tamin'ny Nicodemus izay mampianatra an'izany zavatra izany. Fa Andriamanitra tia ny Jiosy sy ny jentilisa. Jaona voalohany toko 4:9-15. Dia toko 9:15 koa io. Jaona voalohany toko 4:9-15. Izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia inona ozy izy? Fitiavana. 9:20. Izao ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy nitiavantsika an'Andriamanitra, fa naninona? Nitiavany antsika. Ary nitiavany antsika dia voaporofo amin'ny toy ny andala-teny. Ny rany zanany ho avitra ho antsika. Zany natao hoe fitiavana. 9:20. Isika efa mahalala sy mino fitiavan'Andriamanitra. Andriamanitra dia fitiavana. Ary izay mitoetra amin'ny fitiavana, mitoetra amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Deutéronomie toko 7:17. Deutéronomie 7:17. Toko sendinio. Izao ny voasoratra io teny io. Manao hoe tsy noho ny amaroanareo na ny hatsaranareo no fitian'Andriamanitra anareo, fa tia anareo Andriamanitra.
ary tsy manazava efa nahoana ry olona ny tian'Andriamanitra le fitiavan'Andriamanitra ny vahoakany dia tsy misy définition na me explication azo omena azy ry havana. Izay fotsiny tianareo Andriamanitra. Jeremia 3:30 ka 9:20 tany lavitra any nisehony Jehova tamiko nanao hoe fitiavana manahoana mandrakizay nitiavako anao ka izany nampaharetako famindrampo ho anao. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime ozy Andriamanitra. Ny mpifankatia no afaka milaza hoe je t'aime. Sarotra hoaraka ny kolontsaina malagasy ny laza amin'ny zanako vavy je t'aime ma fille. Satria ilay fiheverantsika, ilay définition antsika ilay fitiavana hafa mihitsy. Resaka momba ny fitiavana sika ho isika. Andriamanitra izay namorona antsika, izay ambony ny kolontsainantsika, izay mihoatra noho ny kolontsainantsika, dia afaka milaza mivantana aminao je t'aime. Tianao aho. Ary ilay fitiavako anao dia fitiavana mandrakizay. Ny Jaona 7:9-10 dia mamovo varavarana maro. Mamovo varavarana maro. Tovolahy kely anankiray mpivarotra gazety any Chicago ihany. Nandritra ny Andro2 alina mangatsika. Mpanomboka ny latsaka ny ranomandry. Tsy nahalafina dia gazety anankiray azy izy nandritra ny tontolon'ny andro. Sady nangatsika izy nonoana tsy nahitsy ataony. Ary farany dia lasa nanantona polisy anankiray izy izay natanteraka ny asany tamin'ny fotoana io. Tompoko, sao dia mba fantatrao hoe aizahako no tanterana mafana. Mba ahafahako matory miala sasatra androany hariva. Fa sady noana no mangatsika tsy manam-bola. Hitanao fa amin'ny boaty carton reny any matory amin'ny alina ozy izy eo amin'ny couloir eo. Ary mangatsika be eo. Ho tsara mihitsy raha ohatra ka mba mahita toerana mafana toriana androany hariva. Dia niondrika ilay polisy. Nijery an'ity boay kely ty. Dia izy manao mandehana midina amin'ny olana io. Ary efa misy olona mamony varavarana izay nidondominao dia izao fotsiny lazaina aminy. Jaona 3:9. Ary dia ho ampidiriny ao an-trano ianao. Dia lasa izy nandondona. Ary dia nisy ramatoa namony varavarana. Rehefa namony varavarana ilay ramatoa avy an-trano dia niatsamboatra ilay tovolahy kely. Ary namoaka avy eo amin'ny vavan'ilay teny Jaona 3:9. Dia hoy ilay ramatoa mandrosory zanako. Nentina nakeo akaiky ny toerana misy ny afo izay arehitra mandritra ny rinina izy. Nafana tsy nisy takan'izany. Rehefa nipetraka teo nandritra ny fotoana maromaro ilay tovolahy dia nisaintsaina. Dia izy manao hoe Jaona 3:9. Tsy fantatro an'izany. Saingy mampahafana an'ity tovolahy tratran'ny atsika ty. Kelikely taorianan'izay dia hoy ilay ramatoa taminy. Noana ve ianao anaka? Dia hoy izy hoe noana kely ihany ahako. Saingy tsaratsara koa raha mba misy hanina izay omena satria nandritra ny 2 andro aho izay tsy nihinana na inona na inona. Dia netin'ilay ramatoa tao amin'ny latabatra lehibe anankiray izy. Feno sakafo ry havana. Any pitlohany malagasy. Nihinana izy ka nihinana izy ka nihinana izy mandra-pahatongany tsisy tsony toerana asinany hanina. Dia fantareo izay tonga tao an'eritreriny. Jaona 3:9. Tsy fantatro an'izany. Saingy mihinan-kanina ity tovolahy mosarenty. Rehefa vita ny sakafo dia nentin'ilay ramatoa niakatra tany ambony izy. Ary tany amin'ny toerana fandroana ny tondrany azy. Misy rano
rano mafana riavana. Niditra tao anatin'ny rano izy, ary tena tahaka ny lomano tao anatin'ny rano be noarange izany. Ary ny tonga tao an'eritreriny dia jaona telo, ny 19. Dia izy manao marina tokoa fa tsy fantatro izany jaona telo 19, fa mahatonga an'ity tovolahy kely maloto ho madio izany. Tsy mbola nanao bain tahaka an'izao aoko, tena bain nandritra ny andro piaina koray manontolo, ary ao anatin'ny rano mafana. Rehefa vita fisasany dia tonga ilay ramatoa, nitondra azy ho any amin'ny toerana anankiray, efitrano fandriana riavana. Lay fandriana tsy mbola fahitany hatramin'izay. Fandriana tsara indrindra, tsy mieritreretiny mihitsy. Ary rehefa kobona tao anatin'ny body fotsy mafana, tao anatin'ny fandriana io izy, dia tonga tao an-tsainy jaona fahatelo ny 19. Dia izy manao tsy azoko mihitsy zany jaona telo ny 19. Saingy mahatonga ny tovolahy kely reraka, hanana fitsara, afaka matory tsara, tsy mbola natory tahaka an'izany izy tamin'ny androm-piainany rehetrarehetra. Tsy fantantsony fotoana izay ny foazana iny maraina iny. Rehefa tonga ny maraina dia nentin'ilay ramatoa niverina teo amin'ilay afo izy, ary dia noraisiny ramatoa ny baiboliny. Dia ny sokafany, inona ny sokafany? Jaona fahatelo ka ny 19. Fa toy izao mitiavan'Andriamanitra izao toy izao. Nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Teo ihany dia nanolotra ny fony ho an'i Jesosy ilay tovolahy kely riavana. Tsy azo ny zavatra rehetra. La compréhension n'était pas complète. Fa farafaratin'ny tsapany fa misy Andriamanitra izay tia azy, ka nanome azy ny zanany lahy tokana. Andriamanitra nanome ny zanany lahy tokana. Andriamanitra tia izao tontolo izao. Ny fitiavan'Andriamanitra dia fity agape. Fa toy izao ny agapevan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Fa tsy hoe tsy toy izao nanehoan'Andriamanitra ny erosy tamin'izao tontolo izao. Ny toetsaintsika riavana, ny kolontsaina misy antsika dia hoe manana erosy aminao ako. Fa tsy hoe manana agape aminao ako. Andriamanitra ny agape an'izao tontolo izao. Ary izay ny fitiavana lehibe indrindra riavana, satria izay ny fitiavan'Andriamanitra. Ary rehefa tia Andriamanitra dia nanome ny zanany lahy tokana. Azontsika atao ny manome tsy ampitiavana, fa tsy azontsika atao ny mitia ka tsy manome. Izany hoe ny porofom-pitiavana riavana dia fanomezana. Tsaroko tsara taona maro lasa rehefa nitory teny dia misy ilay illustration malaza manao ilay tovolaza ny laza tamin'ilay ramatoa olo teny. Izao tianao ka dia handehako amakivaky ny rano, amakivaky ny loasa, amakivaky ny avona, ny tendrombohitra, sy ny sisa sy ny sisa. Tianao aho. Raha tsy aho miorina raha riva dia ho any aminao aho. Zany ny fitiavana riavana, fitiavana misy fepetra, fitiavana tsy manome na dia ao anatin'ny miorana sy ny sisa azy. Fa ny fitiavan'Andriamanitra dia fity agape, tsy misy fetra. Andriamanitra nanome ny zanany lahy tokana, izay ny porofony fitiavana. Ary nivakiantsika teo ny Jaona 5:10 manao hoe tia n'izao tontolo izao Andriamanitra dia nomeny ny zanany. Ny zanany lahy tokana ho ny Jaona 3:10. Ny monogenesiny. Ny monogenesy dia midika hoe tokana. Amin'ny Baiboly teny Malagasy tena midika hoe zanany lahy tokana. Raha hoe zanany lahy tokana dia misy eritreritra hoe naterak'Andriamanitra tahaka ny reny niteraka ny zanany, tahaka ny hoe zanako Priscilla ny Maurice amin'izao fotoana izao.
tsy monogenetes, satria ny monogenetes ny teny grika ampiasaina amin'ny zanaka lahy tokana na teraka. Monogenes fa tsy monogenetes. Ary mamaky ianareo Islamo fa 520 ka ny 9 fa 4 dia ny fa 430 ka ny 9 fito ambin'ny folo, ary ny Hebreo faraky ambin'ny folo ka ny 9 fa 7 ambin'ny folo. Ovakitsika io andala-teny farany io. Hebreo toko faraky ambin'ny folo ka ny 9 fa 7 ambin'ny folo. Zao ny voasoratra finoana naterany Abrahama ny Isaka. Raha ny zahatoetra izy, eny ny monogenesiny nateriny lahy efa nandray tsara ny teny fikasana. Ny monogenesiny, ny tokany. Fa firy moa zanaky Abrahama riavana? Efa nisy talohany ty, izy ny talohan'io Isaka io, Ismaela. Ary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa rehefa maty Sara vadiny Abrahama dia mbola nampiakatra raha matoa anankiray antsoina hoe Ketura Abrahama, ary dia mbola nisy zanalahy maro be izay nateraka Abrahama. Izany hoe tsy Isaka rery zany zanaky Abrahama, kanefa iny antsoina ny Isaka ao amin'ny teny io zanalahy tokana. Monogenesiny, ny tokany, le sarobidiny, le malalany, le tiany indrindra, le miavaka. Izay ny monogenes. Sarobidiny indrindra, ny malalan'Andriamanitra. Io Jesosy io nkeriavana ka le Andriamanitra nanorona an'izao tontolo zao tamin'ny voalohany, Genesis toko voalohany ka ny 9 voalohany, Genesis toko voalohany ka ny 9 fa 7 lay nanahary ny olona araka ny endriny. Ary azo tsipihina tsara, tokony tsipihina mihitsy le araka ny endriny. Satria mila Andriamanitra ary mila olona no afaka mamonjy ny olona. I anjely Gabriel tsy afaka mamonjy ny olona, satria sady anjely no tsy Andriamanitra. I Davidson tsy afaka mamonjy ny olona riavana, satria olona fotsiny ary. Mila an'Andriamanitra sady olona no afaka mamonjy ny olona. Ary ny teny dia tonga nofo kanonina tamitsika. Jere tsara ty tantarany gisagisa sy ranomanitra ty. Tany Amerika Avary niseho ny tantara. Andro rinina ihany koa niseho ny tantara. Ity rangahy ity dia tsy mpivavaka amin'Andriamanitra, ateista fa ny vadiny sy ny zanany ny mpivavaka. Ka isaky ny maneho an'izany finoan'Andriamanitra zany ireto fianakaviany reto dia vingavingainy ity rangahy ity. Io mehezany satria tsy fantany, tsy takany izany hoe fitiavan'Andriamanitra sy ny fisian'Andriamanitra izany. Indray andro rehefa lasa nandeha nivavaka naharitra tany amin'ny toeram-pivavahana tany izy mianaka, le rangahy reny tao an-trano. Ary tsy tapitapitra izay nisy nandona ny varavarakely, boum! Dia nisy dona anankiray ndraiky dom, dia nisy dona anankiray koa dona. Any amin'ny tafitrano midona. Nivoaka tany ivelany izy tsy mahita ny inona satria nirosaka maro be ny rano. Farantazany ty re lavitra ty re, reny gisa manidiny reny. Giza hoy ny teny vahiny. Hay reto gisagisa manidiny reto eo amin'ny fotoana izay ifin-dramonina. Ho any amin'ny toerana mafana kokoa, saingy noho ny atevy ny ranomandry sy ny firosaky ny ranomandry dia tsy nahita lalana intsony ka dia midona amin'ny trano izay nisy azy. Dia nisetra an'ireo gisagisa mpanidin'ireo ity rangahy. Inona reny tokony atao satria raha ohatra ka tsy misy atao dia ho fatiny antsika any ivelany reto gisagisa. Ay ny trano mpitehirizana, misy ny voamaina sy misy ny biby sy ny karazany lehibe, atonina tsara ny reto gisagisa maro be reto, nosokafa ny trano. Dia ny andro izy, gisagisa mba hafahanareo velona, hanana hafanana, romeko sakafo ianareo, midira ao amin'ny trano io. Il ne comprenait pas. Ory rangahy fa adala nga reto gisagisa reto, mandrosoa aho, midanadana ny varavara. Tsy, le gisa mbola mitady zay toerana aleny any amin'ny rehetrarehetra any, fa tsy ao amin'ilay varavarana sokafana. Dia lasa le rangahy nakapoto mofo, dia natsipiny tao amin'ny varavarana tao, hiditra ao anatiny tao mba ho hitany gisagisa io, mba haniny io, midira ao. Mbola tsy fantatry ny gisagisa ihany zany ravana malalaisany. Dia faran'le rangahy manao hoe aleo, atosika ohatran'izao izy ne zany dia arakaraky ny voamaika nakany amin'ny direksion rehetrarehetra zao le gisa. Tsy niditra tao le gisagisa riavana. Farany tonga sainy rangahy. Fa maninona ny tsy miditra ny gisagisa? Dia izy manao hoe raha mba gisagisa mantsiahako dia ho afaka nitarika an'ireo gisagisa hiditra ao amin'ny trano. Ary nanomboka tamin'izay dia tonga saina izy ka nanao hoe zay zany lay Andriamanitra izay nandao
ny toerana misy azy ka tonga olombelona mba hahafahany mamonjy ny olombelona ry hava. Mila olombelona ny mamonjy ny olombelona saingy Andriamanitra olona mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Petera voalohany toko voalohany ka ny 20 sy ny Apokalipsy 7:20 ka ny 9 dia manao hoe talohan'ny nandrenina an'izao tontolo izao dia efa novonoina ilay zanak'ondro n'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Ny Jaona toko 7 ka ny 9:10 dia milaza manao hoe ary toy ny resaka ny fanaovany Jesosy tamin'ny Nikodemosy io. Andriamanitra tsy naniraka ny zanany ho amin'izao tontolo izao hanameloko an'izao tontolo izao fa mba amonjeny an'izao tontolo izao. Tsy sabatra ny nentin'Andriamanitra ry havana fa fitiavana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay maty teo amin'ny hazo fijaliana hamonjy ny tsirairay avy izay misy azy. Mazava ny tenin'Andriamanitra exact ny fanazavana, ny metoda, ny fomba ahavonjy atsika. Tsy hoe ny fomba amonjeny atsika fa ny fomba ahavonjy atsika. Izany hoe ny famonjena dia izao Andriamanitra mpamonjy fa ny tsirairay avy ny mila manaiky, mila mandray izany famonjena. Ny fomba ahavonjy atsika ao amin'ny Jaona toko 7:1-10 tsy mihoatra. Inona le izy? Mino azy ny takina. Tsy latsaka. Inona le izy? Mino azy. Tsy ampiny hoe za maniry novonjena ry havana fa tsy maintsy mino aho fa mpamonjy ny tenako manokana Kristy. Ary tsy misy hafa noho izany dia ny hoe mino an Jesosy. Tsy ampiny tsara fanahy e. Satria amin'izao fotoana izao dia lazaina hoe rehefa tsara fanahy ianao dia afaka makany an-danitra. Tsy mahavonjy ny fahatsoram-po amin'ny fivavahana hafa ry havana. Satria voalaza ny asan'ny apôstôly toko 4 ka ny 10 fa tsy misy anarana hafa ahazoana famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Jesosy Kristy irery ihany izay maty teo amin'ny hazo fijaliana hamonjy atsika. Za mino fa mpamonjy ny tenako manokana Kristy. Talanjona aho ry havana fa maty ho ahy Kristy. Talanjona aho manontany tena aho nahoana ny tia Andriamanitra. Iny Davidson zanak'i Randrena Solipera tsy nandeha fianarana. Lasa mpitoro ny filazantsara. Tonga ty Eropa hitoro ny filazantsara. Talanjona ry havana. Talanjona. Tia Andriamanitra. Ary mampafantatra anao amin'ity hariva ity fa tianao Andriamanitra. Nankatakanana bavy ajako ny tiany lona anao ny raripanota inoy misy fetra ny famindrampo. Ary ompirana an'izany hiri zany izy dia mangataka aminareo aho eritreritra saintsaina amaly ny antson'i Kristy ka ilaza manao hoe misaotra anao a Jesosy fa namonjy ahy ianao teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra anao ny fitiavanao. Tiao. Amaly ny antsonao. Heno liro. Ripanuta enoi misy fetra izao ny fotoanany famindrampo ao karemba hafoy
Asundrina toko nefa mielina nie ny hafaliny izay hita ety atodio ny fo mba hiatrika ren ny tsy miova zay miandry manatona any tsy ampitso fanio oterelaina navotranao eny ombo ery dia euka vari maty izy mba isolo tianao ve ny andray any Kristy mpamonjy ny tena anao manokana miangavy anao hitsangana amin'ity hariva ity ivavaka isika Andriamanitra ray io jaona telo enambiny folo misaotra noho ny fitiavanao anay na dia talanjona izay diampo anay ny mahalala fa tia anay ianao ary tia hamonjy anay ary nanome ny zanako ny lahy tokana ianao Jesosy Kristy faty amin'ny azy ijariana andray ny elokay isolo anay anome fiainana mandrakizay ho anay mijoro zahay amin'ity hariva ity ray zahay sasao diovy avelao ny elokay soraty eo amin'ny fiainana mandrakizay ny anaranay manavao ny fandoran-tenanay aminao zahay Andriamanitra manolo tena ho anao zay amin'ity hariva ity misaotra Andriamanitra indreto zahay tianao zahay amin'ny anaran'i Jesosy amen afaka mipetraka isika Maintenant, je voudrais demander spécialement à tous les invités qui sont là aujourd'hui, mais qui n'étaient pas là hier, de se mettre debout, s'il vous plaît, si c'est possible.
On a un petit cadeau, petit souvenir pour vous. Et je voudrais demander aussi à tous les invités ou à tous les intéressés qui sont venus, même hier, juste pour vous faire un petit coucou et pour vous encourager. À tous les invités, à tous les intéressés, s'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup et rendez-vous demain. Merci. Fa eo namiko any paradisa ianao ao amin'ny lioka fa 7 andiny fa 7 tongava fa Andriamanitra efa nanome anao fotoana manana fotoana fa mandalo sy foy zany fotoana iainantsika izany adiny ray no andrenesantsika teny ananana fanantenana ananana finoana ary afantarana ny antony zao andalovana eto ambonin'ny tany zao tongava rapitso fa tena tombontsoa ny anananao an'izany fotoana manokan'izany manasa anareo izay miaino ny fandaharana nijery amin'ny internet azadisoana ny fotoana rapitso fa tongava miaino sy mijery fa tsy roa amantany ny ahenona zava-dehibe milaza ny antony zao fiainana zao ary ny zava-dehibe indrindra dia eona amin'Andriamanitra ny paradisa tapitra ny fotoanantsika dia mangataka ny membre mba hijanona kely ao aorianan'izao fotoana izao ary koa miangavy ny ray aman-dreny izay manana zanaka nalefa tao ambadika zany mba haka ny zanany